Mitoy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka aminy amin'ny fanatrarana ny tanjona lehibe napetraka dia ny fahavitatena ara-tsakafo sy ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. No tanterana ny 12 janoary 2024 tao Anosy Antananarivo ny fanolorana fitaovana informatika tablette miaraka amin'ny kojakoja izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 520 nisy ihany koa ny moto miisa 90 ary fiara iray tsy mataho-dalana. Izany dia vokatry ny tantsoriky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny fandarana asa défi izay vatsiny ny FIDA vola sy ny UNOPS izay fikambanana iraisam-pirenena fanomezana ho an'ny tranobean'ny tantsaha-pamokatra sy ny CGEAF na ireo mpanolontsainan'ny tokantrano tantsaha-pamokatra. Ankafaliana lehibe ny arabanay avy amin'ny tranoben'ny tantsaha-pamokatra miarahaba voalohany dia ny fahazahoantsika ny taona vaovao. Anisan'ny zava-dehibe eo an'ity taona vaovao ity angamba ny tsenantsika dia ny orana. Faly dia faly zany zahay avy any amin'ny tranoben'ny tantsaha satria tsara ny vokatra. Misaotra be dia be antsika rehetrarehetra koa amin'izao andro ngezabe izao ity soloako tena ny tranoben'ny tantsaha-pamokatra amin'ity fitaovana ngezabe izay omena hanatanterahana asa ny hanatsarana ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny tontolo ambanivohitra izay iarahana miasa amin'ny programan'asa défi. Hipaka eny fotony araka izany ny fampivoarana an'ireo tantsaha malagasy. Tonga nanome voninahitra ny fotoana moa ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana. Araky ny teny voalazako tamin'ny fitantanana dia azakazaka izy ity ary manohy ny ezaka teo aloha zany amin'ny tantsoroka an'ireo tantsaha. Hitanareo amin'izany fa tsy mikely soroka zany ny fitondram-panjakana hitondra ny anjara virikiny amin'ny velorano izay napetrany amin'ny fahavitatena ara-tsakafo. Miverina amin'ny tantara kely dia ny tenako ny anisan'ny nametaka ny fototra ny tranoben'ny tantsaha io vavin'olona mitoko amin'ny teny teto raha matofoa zany rafitra zany dia rehefa mitsanga manangana tany dia misy fototra, misy manangana rindrina dia ngamba efa mametaka ny tafony indray zao. Fitaovana zany dia ahafahana manakaiky bebe kokoa ireo tantsaha-pamokatra izay mahazo ny tohany sy ny tantsoroka avy amin'ny ministera amin'ny alalan'ny programan'asa défi. Izay fiaraha-miasa amin'ny tranoben'ny tantsaha. Antenaina araka izany fa ho ainga avao indray hanatanterahana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izao ezaka izao.